narotsapana iny fisinao amin'ny naranao Jesosy no natanterahana iny fivoriam-bavaka ity sotra tompo amen. Afaka mahazo toerana isika rehetra. Alleluia. Miarabantsika rehetra tonga soa eto an-tragnon'Andriamanitra amin'izao fotoana maraina feno voninahitra izao. Ty fotoana androany ty zany dia fotoana ny manam-boninahitra. Dia tsy izy zany fa fotoana miaraka aminao. Alleluia. Sotran'i Jesosy tsika satria meny tombonao ampavelomana. Ary tsy mitsahatra manao filazana sy fanentanana aminao fa raha pitso maraina tsika dia misy an'ilay vavaka enjana. Zany raha vahatsika ny olana rehetra amin'ny fiainanao indrindra anatanterantsika délivrance fao be. Hoanao zay matsaro mavesatra na mety hoe hitanao hoe misy blocage fiainananao tongava raha pitso maraina amin'ny dimy sasany fa mitohy ilay vavaka nataontsika tamin'ny heriny. Ary tena fotoana io mba handresenao. Zany dia tena mitady foana fomba rehetrarehetra handresenao. Satria dia volana ty dia volany amen. Mino fa ho avy ianao. Raha riva amin'ny telo ora tolakandro ny fotoam-bavakantsika eto fa le raha pitso maraina tena inviteko atsika jiaby mba samby ho tonga mba samby miaraka mandray fahasoavana atsika. Hoento zay mba olona fantanao na namanao na fianakaviana ka mila vavaka. Amin'izao an'izao zao dia iresaka aminao secret anankiray ao anatin'ny minitra vitsy zay ananatsika eto dia hoe ireo fomba ahitanao an'Andriamanitra. Mila mahita an'Andriamanitra atsika ry havana amin'ny fiainana. Satria ny fiainana tsy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra matetika mampalahelo ary misy fafambaraka sy ainatra. Fa rehefa tonga amin'ny fiainanao ny fanatrehan'Andriamanitra, rehefa tonga amin'ny fiainanao ny kasika Andriamanitra matetika misy zavatra miova foana amin'ny fiainanao. Io anefa tsy tonga ho azy amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany ny fiainantsika. Matetika misy sakatsakana. Ny tegna manakana atsika voalohany dia toe-po. Satria ry havana rehefa anao io managneritretra tegna iroso landalina amin'ny fivavahana. Na io misy zavatra mahasorenanao agnatin'ilay fivavahana, na misy zavatra mandiso fanantenananao, na io mety eo fotsiny ianao voilikiliky, eo fotsiny ianao voasakatsakana. Ka raha nataoko zay zany zao raha za zao karazan'olona moramora makatrafo regny ka mora kivikivin-draha mety tsy lasa pastera za ohatra zay. Satria za tamin'ny fotoanany dia tia mipetraka aloha. Dia za mipetraka aloha io nefa misy magnala anahy kely dia alefa ndre pariny afara. Atio zare anao. Tripoziko tamin'izany mampalapala helo kely zay. Fa iny mbola tsy dia ndrarahiko iny. Tsy nahoako. Mihevitra za mandray farany. Fa za andro hafa za mipariny alohako. Ziska zare tsy nagnala anahy teo eky. Amen. Zay ilay fitadiavana ny tompo daholo zany. Dia ny tegna nahakasika ny foko nisy taona ilay fasan'olo mipetraka ankila. Satria za tamin'izany za miditra am-piangona mahimbo sigara. Masora fa rangana fo. Tsy hay hoe magnano akory. Dia vao misy olo zanako elaela dia mifindra malaky. Ialany ankilako ako. Itreto hoe zany zavatra mahazo anao nefa anao ndeha hivavaka. Fa tsy nankivy anazy zany. Dia ny zavatra tegna tiako natao anefa tamin'ny fotoana io dia ny andeha hiakatra aloha aty karatodareo mitariky. Dia andrasako olo jiaby mipy mivavaka igny. Misisiky moramora zany avy afarany olo regny. Dia za ana farany mihetsiky loha. Karaha le za regny farany mahahira. Efa tsy raha haiko aby mifo za fogna tiako fogna le raha. Dia teo amizay zany nisy pastera zay nandeha hampandorogno anao. Arorognonao zany amizay fonondriky anao neny. Mba nampiasaiko koa izy tamin'izay. Niaha izy karaha andro hafa any mbola pareko izy. Ano toerana vakiko vavana. Tsara hoany zany ary aozy hoe ataovy fanapahana ozona ty zany kanao sa afaka ifindrany toetranao zay ozy grave ozy. Le raha zany tiako be le anompony tompo nefa zany raha. Za daola atsika ny anao da. Izy olo hafa ozy sady nialaka moramora izy. Jusque zany avelany take.
Natory foana hoe akanjo atao kendro hafa atao karan'izao atao karandry. Anao zany le fitadiavanao ny tompo a tsy tonga dia mahita an'io ianao fa matetika misy zavatra maromaro manakana anao fa enganenao tsy voatsakana. Alleluia. Da igny tompo ianao hoe ka agnatin'izay ry havana Andriamanitra rehefa hitady azy ianao ny zavatra lalagna idiragna agny akse zany dia tsy inona fa ny finoana. Zay ihany ny zavatra takian'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mijery karakory paozinao satria izy efa nilaza fa tsy avy hitady ny olo marina mozy fa ny mpanota bebebaka. Ary tsy nifinaritra ozy mila mpanao fanafody fa ny marary. Mankanesa ty amiko izy ianareo zay miasa fatotra sy mavesatr-entana fa izany no anomenareo fitsahara. Voalaza ny Baiboly daholo zany rehetra zany. Fa kosa nilazainy amin'ny Hebreo 1:15 Hebreo 11:6 fa raha tsy amin'ny finoana ozy dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa izy rehetra mitady an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino aloha fa misy izy sady mpamalisoa tsy mazoto mitady azy. Igny zany ny carte d'accès igny. Raha te hiona amin'Andriamanitra ianao ny fionana aminazy dia finoana. Satria zay mivolaza ny Baiboly raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Finoana, finoana, finoana. Zay ihany tsisy ankoatran'izay. Ny zavatra andrasan'ny tompo aminao dia mifinoanao. Andriamanitra zany ravagna tsy hoe mijery olo farany malahelo. Mbo izy oveko olo farany malahelo am-piangonana ka dia nero Jagnahary mbola nany toy tsy zany ny olo tadiavin'Andriamanitra. Na hoe isaka ranao dia nagnina na mangina tsy zany ataon'ny Jagnahary. Fa ny zavatra tadiavin'ny Jagnahary aminao dia mifinoanao. Mino aloha fa misy izy sady mpamalisoa. Ary Andriamanitra tsy maintsy mamalisoa rehefa mazoto mitady azy ianao. Alleluia. Io fomba fitadiavana an'Andriamanitra iny efa misy teboka vitsivitsy reto tantareko anao. Voalohany amin'izany dia ny antsoantso atao am-pinoana. Antsoantso. Ny antsoantso ianao ataonao am-pinoana. Andriamanitra tsy haiko le fomba fanaovanao anazy. Antsoantso atao am-pinoana. Dia avy eo a mihetsika amin'ny finoana. Tsy vitany hoe miantsoantso foana zany fa mihetsika. Hetsika atao am-pinoana. Dia avy eo misisika am-pinoana. Izany ny teboka anankiray fahatelo. Antsoantso atao am-pinoana. Hetsika atao am-pinoana. Fisisia misisika. Karaha nataoko volaviko anao zany. Rahan'olo zany fa misisika fo. Tain'i Jesosy any ianao. Alleluia. Ireo zany ravagna no lalagna raha nytao agnaty Baiboly mijerevana ireo ny lalagna nahitan'olona n'Andriamanitra ary nahitana fahagagana. Rehefa anao manko mahita n'Andriamanitra mazava ho azy tsy maintsy mahita fahagagana. Ndao tsika hijery ny filazantsara ny marika 10 ny 7:7. Marika 10 ny 7:7 ka hatramin'ny 7:7. Marika 10:47-48 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Ary no nireny fa injay Jesosy avy any Nazareta dia niantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida ô mamondafo amiko. Ary maro no miteny mafy azy mba hangina fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanaky Davida ô mamondafo amiko. Dia raha jerevanao ry havana efa ela izy nandreny momba ny Jesosy. Efa ela izy nafantatra ny zava-bitan'i Jesosy. Dia jereo fa tsy najany no fahalalana fotsiny zany fa nasehony tamin'ny alalan'ny antsoantso. Ianao zao mety efa ela anao zao mba mitandregny toroteny teto iziona. Mety efa marobe karazana fahalalana mba efa azonao teto zay. Ndana manomboka zao pratikeo amin'ny alalan'ny antsoantso. Se ianao mba miteny misy fotoana mba miteny ianao l'Andriamanitra ny voninahitra. Ianao l'Andriamanitra mpanao fahagagana. Ianao l'Andriamanitra ny zavatra sarotra.
ianao l'Andriamanitra tsy mamelana ireny. Jereviny Bartimeo efa ela izy nareny amin'ny Jesosy, efa ela izy nafantatra ny Jesosy, fa tsy najanona ho fahalalana fotsiny fa navadika anazy ho antsoantso. Reo toroteny reninao keto isan'andro reo zany a mipradika voalohany anaovanao anazy, ny minitra anao mba mivavaka andragnonao any, ny minitra anao mba asaina mivavaka eto am-piangonana, ny minitra anao mba misy zavatra tianao resana an'Andriamanitra nda nataovy antsoantso, fa tsy maintsy ahita an'Andriamanitra ianao ary ahazo valiny mahafapo. Tainy Jesosy eny antsika jiaby. Alleluia. Amen na. Hitanao ny alalanao fa antsoantso ny finoana io nataon'io, satria maro ny olona mimpagnina anazy fa vomaika izy nitabataba. Tsika io zany vomaika izy nitabataba. Ary io le avagna matetika mamono afo agnatin'olo koa matetika ny tsy fahazaran'olona maheno ny sasany nitabataba agnaty fiangonana. Nabe mitsika reo tsy zatra maregny olo magnano amenina mafy. Hitanke zany matetika. Hitanao ohatra hoe am-piangonana gn'andray zay olona manao amenina mafy be. Zany mihitsy e. Tonga dia mitodika tonga dia olo jiaby mitodika afara. Ohatra ny hoe magnano raha tsy normal. Tainy tompony ianao. Ohatra hoe misy zavatra bizara be nataon'le olo. Ireo zavatra ireo zany a mila mba hita indraindray rehefa mivavaka ianao, miantsoantso amponao. Amen. Maraka toko fahafolo. Maraka toko fahafolo andininy faharaiky amin'ny dimampolo sy ny faharoa amin'ny dimampolo. Maraka 10 51 52. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe maraka 10 51 52. Izy hoe ary Jesosy namaly azy hoe inona no tianao ataoko aminao? Ary io ilay jamba tamin'ny rabony eo ny mba hampahiratina ny masoko. Ary io Jesosy taminy mandehana ianao, ny finoanao no efa namonjy ianao. Dia nahiry niaraka tamin'izay izy ny masony ka nanaraka ny Jesosy teny an-dalana izy. Jereo ny finoanao izy Jesosy nahavonjy ianao. Taizany nahitany Jesosy ny finoany tamin'izy le niantsoantso. Amen. Vao nijanona zany Jesosy dia nanontany anazy, ino moa raha tianao atao? Ino moa tadiavinao laolo any? Hoy Jesosy, anao karaha tabatabana ente. Ozy gafa ny mba hampahiratiny ny maso. Ary niaraka tamin'izay dia niteny azy Jesosy ny finoanao. Alleluia. Taizany nafantarany fa nanam-pinoany Bartimeo, izy le niantsoantso. Ka misy fotoana zany Andriamanitra mba miandry ny antsoantsonao. Fa anao fa zatra mivavaka amin'ny bisibisika. Le regny mafimafy aminao, tsisy varofotsy. Regny foana le regny mba mafimafy. Tsisy varofotsy, tapaka jiro, regny foana mba mafimafy. Ny ankoatran'izay tsisy. Mba ilaina koa zany misy fotoana mba miantsoantso ianao. Amen. Tsotra zany ny teny Jesosy teto hoe tonga avy aminao izy araka ny finoanao. Ny finoanao mahavonjy anao. Zany hoe tsy ny finoany Jesosy tsony zany no miasa, fa ny finoany le olona jamba. Zao zany. Misy fotoana rehetsika le mivory eto io e. Misy fotoana zany tena tsy nenahy tsony no miasa fa nenao ndraiky. Satria atsika eto samby mitady an'Andriamanitra. Za mijoro eto alohanao eto ampiasain'Andriamanitra, fa tsy hoe za koroman'Andriamanitra. Ka misy fotoana za mampiasa ny finoko mba hitahinanao. Fa misy fotoana indray ny finoanao mihitsy no hitan'Andriamanitra dia voatary ianao. Tahiny tompony ianao raha mba azonao zany lisonjy. Alleluia. Amen. Satria ny finoany zany dia hoe rehefa zaho zo mifanena amin'ny Jesosy tonga dia mahiratra ny maso. Ianao koa ve mba afaka mino androany? Fa raha miona eny tsika androany dia andray zavatra ianao. Tsy maintsy misy zavatra ndesinao mody androany. Zay mino amin'izany mba manaova amen. Alleluia. Ary jereo fa rehefa nahiratra izy tsy nody izy, tsy nandositra izy, ary tsy niala ny vavaka izy, fa nagnino izy Baiboly? Nagnaraka ny Jesosy izy. Alleluia. Nefa jereo fa rehefa misy olona sitrana tamin'ny hopitaly, na nisitranana profesera, na hoe mba nisy mpamotra
nagnasitrana azy dia maro ny tsy manginy fa mampirisikoly mba andeha hoany koa professeur za Felbert za eky ro nahitako olo mahay magnotro firangahy kiriry irangahy zegny hony tsy mangina atsika fa nefa jereo firifiry n'olo efa natao délivrance teto le nandoary tsara mba misy mivolagna tsara mba mitogna ny namana tsara mba mijobo vavolombelona fa ity rangahy ty tsy nagnano an'izany efa maro ny zavatra mba efa nataony tompo taminao ndana regny mba hijoroy vavolombelona alleluia aza mangina niteboka faharoa am'le lesona natoloko anao teo am'le loha hevitra atsika dia hitatsika ho marika toko fahadimy marika toko fahadimy andininy fahenina amby roapolo ka hatramy fafito amby roapolo marika toko fahadimy andininy fahenina amby roapolo ka hatramy fafito amby roapolo izay mivaky toy izao manao hoe ary nisy vehivavy anankiray zay efa narary 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy mety sitrany fa vao maika ny anarary kokoa azy koa rehefa nahareny amin'i Jesosy izy dia nangeo ivonona maky ny vahoaka ary nanendry ny lambany rehefa naninona hono izy teto nahareny amin'i Jesosy izy izany ravagnatsika kristiana iny mba mila mba mikoragna amin'olo na dia tsy mahay verser ianao fa mba ataovy regnin'olo fisiny fiangonana antsika ty mba ataovy regnin'olo tany vavahanao mba ataovy fantan'olo ny fisiny herin'Andriamanitra zay miasa am'izao eglizitsika zao zay rehefa ty vehivavy ty fa narary amampolo taonany maro fa rehefa nahareny amin'i Jesosy Jesosy nahareny amin'i Jesosy dia jerevy tsara fa tamin'ny fotoana io zay dia tsy azo atao raha vehivavy zany marary na hoe anondra tsy mahazo mandeha amin'ny tany misy olo fa raha tratra am'izany dia valibalana raha lalàgnanjare taloha mafilalàgna jiosy reo ya tamin'ny fivavagnanjare taloha zany raha vehivavy zany en règle dia fa tsy mahazo mandeha mamonjimonjy tany misy olo izy mbodika andragno agny dia fa raha sanatria tratra ony ny lalàgna dia valibalagna vato enga mbo nazaranany tsy fahatsika fa maro olo maty iny tompo anenao ohatran'izay zany ny zavatra nisy teto fa ity vehivavy ty ony rehefa nahareny amin'i Jesosy raha tegna mandinika ianao dia olona nanan-draha izy nandany ny fanagnany rehetra izy koa tsisy raha maroko nisy ny lani fa izy olo nandany ny fanagnany rehetra ny antony zany nisy ny lani fa nampalahelo efa niandry efa lany vola vao tonga tamin'ny tany misy Jesosy ohatran'izany daholo angeny ankamaroany io za hitanao paster mba vinanana na izy anazy ake io ao izy bokon'olo ry paster raha falany vo regniny za hitanao paster anao donc nandalo amin'ny tany atao maro mitety zay olo farany nanagna omby takao ipela ziwa aomby efa lany vo regnity ohatran'izay koa neny Jesosy teto fananana efa lany vo tonga raha vehivavy fa iny tompo anenao zany ane matetiky mba agnitseko kely le fomba fisainan'olo sasany vao mahita paster mba manjarinjary hely dia lazainy fa rakitry revoky rakitry no tsy rakitry zany fa mba magnano tady volany manokana izy fa io maro ndeha tavandray mbo isay mo isatsika kemo ohatrino zany ndesigny mody vakera par rapport am'le finomaninao koa raha ohatra ka zany le fandeha hoe ndesigny mody dia hoaniky dia midika romady fa tsy zany le izy ravany fa diso be nyetritratsika ny dépensetsika fotsiny amina jirama fa ohatriny parma ny fitaovagna ampiasaina ny fandanina isan-karazana ohatriny fa tsy any le izy fa eto zany le zavatra nisy ary rehefa toetran'olo le tsy fahaela zany zio na ry Jesosy zany efa sendra ananjy fa ny côté positif n'ity vehivavy ty kosa ny sisika fogna izy
na dia sarotra azy tsy ndra inona ho valibalan'olo vato izy fa nisisika fogna izy ka za koa moa mampirisika anao misy sia fogna ianao. Alleluia. Problème man'olo maro moa ka raha mbola manambola izy dia aloha lanigny amin'ny hôpitaly maloha ivola io, lanigny amin'ny professeur fa izy mbola tsy mitretry fivavahana. Matetika le olo mitady pasteur regny nefa lany vola tsy sambidy aody a dokotera ia na sérum fa tsy voavidy de dokotera fantoko aminare mandeha namolo madinika dokotera fa raha mbola nisy vola fogna tsy miana tao tahin'Andriamanitra ani anao. Ny tegna secret eto dia nanao etsim-ponona izy, mihetsika am-ponona izy. Ka za koa mba mampirisika anao mba alefanao mba mihetsika am-ponona. Alleluia. Jereo fa tsy agnarana professeur vaovao regny. Misy professeur vaovao mahay be aretina zao ny aiza agny etra ny fibromony magnanifa aminao fa afaka. Tsy agnarana professeur vaovao hoe ny fahagnarany Jesosy no nahareny amin'ny Jesosy. Dia le teneniko hoe mba aza mangina zala fa mba andao mba ilazantsika ny namantsika, ny mpiarabelona amintsika, mba ampahafantaranjareo ny existence n'ity eglizetsika ity. Tain'ny tompony ianao. Alleluia. Za mino fa efa ela nandregnesanao makasika an Jesosy sy ny fiasany eto amin'ny zona fresa. Zao manko raha tegna mino zao ny olo anankiray tsy mangina fotsiny fa tsy maintsy misy hetsika ataony. Ary zay hetsika zay no mitondra vokatra ho anao. Engany mba hita vokatra ianao. Alleluia. Le teboka anankiray farany dia le hoe misisika am-ponono. Anao ve mba efa nisisika tam-ponono? Vapiondray ny baibolinao amin'ny filazantsarany Matthieu 5:20. Ilaigna zany reto teboka reto. Matthieu 5:20. Dia ny andininy fa 2:20 ka hatramin'ny fa 7:20 no jerevantsika. Matthieu 15:22. Matthieu 15:22. Zoe ary nisy vehivavy kananita anankiray. Ty le verset matetika vakitsika eto raha tadidinao. Ary nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niaosona na hoe mamindrafo amiko tompo zanaky David zanako vavy ampahoriny demôny loatra, fa izy tsy namaly teny azy. Dia nanatony ny mpianany ka nangataka taminy manao hoe roa izy fa miantso mafy aoretsika. Ary izy namaly ka nanao hoe tsy nirahanao afa-tsy amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely, fa nanatona ihany raha vehivavy dia niangoka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo aho. Fa izy namaly ka nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manepy azo amin'ny amboa kely, fa ora vehivavy mariny zany tompoko, fa na dia ny amboa kely aza mba mihinana zay somotsomony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony any. Amen. Jereo fa karazana familiana nazo nyty vehivavy ty, fa izy nisisika foana. Azavela ry avana ho isy zavatra afaka anakana anao tsy hitady an'Andriamanitra zany. Torimaso reseo satria indraindray ny torimaso manakana anao tsy hitady an'Andriamanitra. Za mba nisy fotoana za mba nanontanian'olona hoe ino ny paster raha farany halanao amin'ny fiainana. Dia le question napetraka mba hafa ndraiky za question anao zany. Ino izy raha mba farany halanao amin'ny fiainana? Dia nao zany zavatra farany halako amin'ny fiainana dia tsy mahavita mivavaka. Ary tegna zay fa tsy hoe mitsara velatsizy raha miteny an'izay. Tsy mahavita mivavaka. Za raha vao tsy mahavita mivavaka regniko karaha mevamevagna zany haiko karaha tsy aminanjy. Regniko misy raha tsy normal agnatiko akao mikoronta karaha le olo misy viky regny. Regniko ohatrany hafahafa zany karaha dobodoboka zany ifoko io te hitady an'Andriamanitra. Igny fahatsapagna faran'izay tsy tiako amin'ny fiainana. Le za tsy mahavita mivavaka maharitra. Le za tsy mahavita ny aona tamin'ny tompo. Ka za tena mba mampirisika anao azavela ho isy zavatra anakana anao tsy havitanao hitady an'Andriamanitra. Matetika oragnandro karanifa manakana ny sasany. Indrindra moa zao malaza le valina retigny ifivavahana iny ndraiky ny farany tsy vitan'olo. Nefa dia mahavita mandeha bazary kely izy, mahavita mandeha skoro izy,
Mavita mandeha tany jiaby izy. Fangavy dia amintsika to fogna misy raha zany. Tainy tompony ianao. Tanao amizay le sakatsakana tadiaviny devoly atao tsy ahitanao an'Andriamanitra. Dia lasa mitahorina ianao izy mandeha mpiambony fakagny zareo hoe akagny otsika. Dia igny tokotra anao. Igny tokotra anao tsy mandeha ty nefa anao mandeha labotiky. Donc zany tsy labotiky zany raha io. Nefa anao tany jiaby tonga anao. Fa rehefa anao andeha mpiambony mbola andeha hivavaka anakeo. Tsy regninao riano maty. Tsara tatorina fa ty zay. Tainy tompony ianao. Za zany tsy hoe manamevagna raha na manakory fa akory kosa moa riavagna antsika masaky mandeha a bazary. Tsy masaky mandeha am-piangona. Dia io fa sakana zany mba tsy ahitanao an'Andriamanitra. Anao nefa tokony ahita an'Andriamanitra foana amin'ny lafim-piainanao. Alleluia. Ity vehivavy ty efa nahiliky. Jesosy no tsy namaly teny azy. Tsy nagnano mbola tsara anazy zany Jesosy. Fa tsy nataony nanakana anazy zany. Ny mpianatra hono nandroka anazy. Fa tsy nataony nanakana anazy zany. Ary ny hafarany moa namena agnarana hafa mihitsy hoe tsy mety ny magnome mofonjaza ho an'ny amboa kely. Fa tsy nanakana anazy zany. Zay le hoe misisika amponao. Amen ba? Anao ve mahavita misisika? Ilaigna riavagna misisika. Ary zay mahatonga anahy hitanao miezaka foagna za mba hatonga anao hifantoka amin'ny zava-panahy. Miezaka foagna za mampirisika anao mba tongava mivavaka sahala amin'ny rapitso maraina zao misy karazana délivrance manokana atao. Anao tsy mety mahita asa io tongava rapitso maraina. Anao tsy mety mahita vady io tongava. Anao manana problème amin'ny ara-pitiavana io tongava. Anao manana problème amin'ny resaka fidiram-bola tongava. Mila misisika. Satria ozy izy ny Baiboly tery ny lalana mankany amin'ny fiainana. Tery. Ny raha koa tery magnino mila misisika no votonga. Alleluia. Ny fahitana an'Andriamanitra tsy karaha mangalatsaka ireo onjony igny dia miborodaka daholo jiaby. Ny fahitana an'Andriamanitra mila ezaka, mila finiavana. Ary rehefa ianao io miona amin'Andriamanitra tsy maintsy mihatsara ny fiainanao. Tsy maintsy miova ny fiainanao. Tsy maintsy tahina ny fiainanao. Ho aminao ne zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aoka mba tena ahita an'Andriamanitra ianao. Misy fotoana eny tsika lasana vavy raha mba matsapa ianao akeo foagna anao matory be igny tetro azy ianao sasakala. Hitanao matetra anao igny te hiona aminao Andriamanitra. Ny sasany amin'igny tonga dia ampino masony dia mandry. Mierigny matory izy. Te hiona aminao Andriamanitra. Ka raha manao zany le taitra igny sasakala, taitra milera karakory mba miresaha misaotra Andriamanitra fa nataonao teto. Mierigny ndraiky anao bakeo. Mba ataovo miresaka amin'ny tompo ianao amin'igny. Fa jerevy moa fa raha anao amin'igny tafaresaka amin'Andriamanitra ka natory, na ianao mahita karazana fahitana, na ianao magnonofy zava-panahy. Tena te hiresaka Andriamanitra. Fa atsika indray bloqué n'ity vatagna ty zay tia toromaso loatra, dia tsy tafotsy tetry. Raha tsy regninao ny dirin'olo tagnaty rovana koa nare. Tahin'Andriamanitra ny ianao. Pasteur, lasiny mboa tele. Telenandao mpandriana. Atao fofo tevy toromaso e. Tahin Jesosy ianao. Antsoantsom-ponona, etsom-ponona, misisika am-ponona. Reo zany devoir mila mba ataonao. Ireto teny renao eto reo, avy renao ataovy agnaty vavaka. Tsy alany misy telo, efatra amin'ireo mba tadidinao, dia mba tononinao. Mba averinao, antsontsoinao Andriamanitra. Misisika am-ponona ianao, manao etsika am-ponona ianao. Alleluia. Tahin'Andriamanitra ianao, minao fa nahazo lesona ianao hitsangantsika ary vavaka. Misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra tsara ny tsara indrindra. Mankasitraka ny amin'ny fahafanena reny teninao. Mankasitraka satria renay zany afatrao zany. Voata manokana tompo reto vahoakanao zay tonga teto. Aoka tompo manomboka androany, atsapy izy an'izany atao hoe antsoantsom-ponono zany. Ivaly amin'ny fiainana eny tompo zay zavatra iantsoantsony ianao am-ponono. Jereo tompo reo zay misisika am-ponono, reo zay mihetsika am-ponono. Aoka mba tena ho fiainanay zany manomboka androany. Ho rakofanay amin'ny rahanao Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny finoko anao tompo
mampijoroa tsy vozokozona mirefakambana finokona toko finokona finokona mampijoroa mivavaka tompandroany mba anana ny fanano fononana eny tsara ihany tsy raraka eny an-dalana fa irosatrany aoka tompo tsisy zavatra afaka anakana mety vahoakanao ka tsy onany aminao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Afaka mazo toerantsika zay ny fotoanantsika dia mbola magnafatrafatra anao za maray mandreninao ana dia mikatsaka trano zay mahasoanao raha pitso maraina antsika misy vavaka lehibe ataontsika eto dia rivoransa sy fanapahana ozony indrindra ho anao zay mba mila ny fanampian'Andriamanitra amin'ny fiainana vavakantsika raha pitso maraina tongava hoentiny ankonanao mba hiaraka ny ray fanafana manomboka midimy sasany zany zay fotoana izay dia lazana koa isika lehilahy rehetra mpanao baolina fa misy match tsika raha pitso mba sio bravo ho an'ny lehilahy rehetra raha pitso latsinainy zany misy match amin'ny 12 sasany ao amin'ny stade municipal dia asaina isika lehilahy rehetra mpanao baolina ho avy raha pitso anatevin-daharana ny ekipantsika zay ny hoela azadingany koa raha riva mitelorany fotoanantsika eto raiso ny fanatitra ao fa hivavakantsika tompo atolotray reto fanatitra ireto ekeo tompo sady ankasitrao ma ho fanatitra velona sy ho fitahiana ho an'ny tsiraray avy tahio tompo regny tanana amin'ny sanatra ireny ma ho feno fahasoavana ho feno fanampiana avy aminao fahitam-pity sy fahalehibiazana amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mandroso antsika tompoko.